Manambahiny sampana fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia tsy iza fa Andriamatoa Soloery Charles Hilaire avy amin'ny foibe ny antoko MFM miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-bavao ny kolo amin'ity ala ity. Miazakazaka ny raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao ary isan'ny mbola mitana ny sainy maro ankehitriny ny resabe mandeha. Makasika ny teteza mita izay misy mivoy amin'izao fotoan'izao sary roa moa zany misy mitondra eny anivon'ny fiarahamonina ny tambazotra sy ny sehatra politika ankehitriny makasika antenne sy ny génie Andriamatoa Soloery manahoana ny fahitanao an'izay? Misaotra ary miarahaba ny mpanaraka ihany koa. Tsy roa fotsiny angamba amin'ny fahatelo. Ny voalohany ny position ny fitondrana izay miteny hoe statu quo. Ny faharoa dia ny teny nanany hoe transition d'entente nationale. Ary ny fahatelo dia ny génie na gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les élections. Raha hazavana tsirairay io dia toy izao. Statu quo satria mampiasa stratégie d'abus de position ny fitondram-panjakana. Raha amin'ny fahefany io. Zavatra hita ny andraikitra ny fifidianana dia ompelantanany daholo izay appareil izay. CENI, HCC, ministeran'ny atitany, ministeran'ny fitsarana, ny tafika, ny foloalindaza, ny force, ary ny vola. Tsy afaka iantoka ny fahamarinana ny fitondrana terak'izay. Matoa ny FFKM maijo hoe milaza ny aramaso. BDB ny antoko efa mikikika sahady fa nanaovana nandrafetana ny lisym-pifidianana tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Dikan'izay position extrême zany ny apetraka ny fitondrana hoe zay ny eto dia zay tiana etao fa tsy te ho lehibe izy hanaraka hoe inona ny tena réalité misy amoahana n'ity firenena ity amin'izao kisivary izao. Ny faharoa mba tsy hitondra zany zay any anatin'ny resaka fikorontanana i position apetraky ny fanjakana io. Ny faharoa ny tiako apetraka aloha ny faharoa momba ny tenina dia ity tokony miseho le olona zay nanao azy. Iza marina inona ny tetiny miaraka amin'ny fitondrana aveo ka alefa aloha io resaka io hijerenany réaction ny olona sa manolo tanana amin'ny fitondrana hoe ty misy fa fantatra ianareo fa tiava mba aleo ty atao dia iarahantsika mitantana ny zavatra izany hoe resaka seza sy tetika ny mbola hitazomana ny tsy fanjariana eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy tena mifototra amin'ny zavatra misy. Raha transition no eritreretin'ny tenina dikan'izany zany misy rupture constitutionnelle ao. Rehefa misy ny rupture constitutionnelle tapaka ny famanjim-bola avy any velona efitsika mila amin'izay amin'ny aide budgétaire. Mety teraka koa cessation de paiement tsy afaka andohany trosatsika tsontsika. Tsy voalohany karaha mampiasa. Hitombony tsy anasa, hitombony tsy fahalemana. Ho tafiditra amin'ny financement parallèle indray ve tsika ka piasa vola maloto. Raha ny génie manokana Andriamatoa Soloery ve ao anatiny tsy karazana efa endrika teteza mita ihany koa satria efa mivoaka ny cadre constitutionnel tsika ao anatin'izay sa ny génie manahoana rafitra ve izy ity mirina hatramin'ny androany mantsy ny génie aloha mbola milaza hoe rafitra. Ho tafiditra ho izany financement parallèle na sahala amin'ny teteza mita tamin'ny teo aloha lasa manao varoboba ny rem-pirenena mafenina amin'ny hoe investissement direct. Vidina ny arem-pirenena eto mba ahafahana mampiodina ny firenena. Ny génie indray dia tsotra tsy mandrava lalam-panorenana. Saingy io ia tsy maintsy ahafahany génie miasa dia miova ny gouvernement ary io gouvernement miova misy fahefana avy any amin'ny président ny république tsy maintsy afindra avy ao aminy ahafahany mene mitondra ny tena asany dia mirakasika ny resaka fifidianana ny ampandehanana ny fiainam-pirenena ao anatin'ny fotoana voafetra. Génie zany sady projet avec mission mazava tsara nomena azy ao anatin'ny fampiresahana daholo zay ao anatin'ny fotoana voafetra. Izany hoe miantoka ny fifidianana madio mangarahara ny code électoral hiteraka fifidianana madio zay zany andrasana amin'ny génie. Faharoa mitondra sérénité, mitondra crédibilité, mitombona marina azo antoka tsy manao rupture constitutionnelle zany. Tsy misy ihany koa rehefa tsisy ny rupture constitutionnelle
dia tsisy ny rupture ny resaka financement avy any velany. Miantoko any tsy akarany ny vidim-piainana na ny inflation, miantoko andro fahalemana, miantoko koa ny fanamboarana sy fanadiovan'ny kanja rehetra mahakasika ny fifidianana sy ny pratika tsy manjary izay hita fa efa tsy nety amin'ny fanatsakitsahana ny constitution sy ny sisa. Fa tsy maintsy misy ve ny fifanarahana politika moa zany eo amin'ny filoam-perinasa sy na izay andimby azo moa zany izay hoe tokony raha ny fantatray hatreto aloha dia hoe tsy maintsy ankatoavy ny fiarahamonim-pirenena mahakasika an'izay ahafahana mametraka nyity génie ity manahoana marina ny eo anatin'izay. Ao zany teneniko aminao hoe manao olon-kendry latsaka kady ny resaka firenena fa tsy hanao fa ho any aty fa mifampiresaka fiarahamonim-pirenena ny antoko politika ny mpitondra fanjakana izay ihany no miantoko fahalemana tsy isiny resaka romoromo ary zay ihany koa no fototra makany amin'ny lala pahalemana ahafahan'ny firenena mba hijoro sy mifototra amin'ny zavamarina amin'izay iaingana. Izay zany no feverana apetraky ny resaka génie ao anatiny. Eny ho tonga mihitsy aza angamba hatrany amina resaka ty pour les élections ny resaka hoe ahoana nisy ny dialogue national na échange national na concertation national hamoana lalam-panorenana vaovao ifehany izay olona mitondra manaraka eo mba tsy afaka hiala bolila ntsony amin'ny fametrahana ohatra ny hoe lalam-paninony ty ny fitsinjaram-pahefana tena marina hanana fahefana ekonomika, hanana fahefana politika, ny any afara ampandrosoana ny azy. Fa na izany na zany tsy maintsy misy ny teboka mila tandremana na izany ao anatin'ny fametrahana ny génie ihany koa manahoana ny mahakasika ny andininy fa 180 raha tsy diso aho zay mety ho lasa ho ampiasaina amin'ny zavatra hafa indray raha toka misy fanontaniana goavana be zay ireto no anafarana hoe tandremo sao hanome ny mpitondra zay efa manao position extrême tandremiko ilay olona zay manao antenne na hita eny ambonin'ny Facebook koa zay fa te hanao veloma fitondrana misy am'izao fa dia alefasy ny fifidianana mampiditra ny firenena anatik'izy zay ka raha tsy mitandrina fa andehanao ilkimatam nandekladahatra fahatany amin'ny zavatra tsy voahevitra dia mety déclencher-ny olona ny article fa 180 ao anaty lalam-panorenana hidéclarena ny état d'urgence eran'ny territoire na amin'ny ampahany na état d'urgence dia hoentina avy amin'ny alalan'ny hoe voie d'ordonnance ny firenena salany tamin'ny andron'ny covid zay tiany ny mpanatanteraka ho atao zany dia azo iny atao daholo amin'izay fotaon'izay izay koa ilaina tandremana tsy hatongavana any amin'ny fanomezana vahana ny zavatra extrême rehetrarehetra fa tsy azo hidivirana ve ny firosona amin'ireo ataontsika hoe teboka samihafa na ny tena na génie na ny mbola eritrereto ny fitondram-panjakana atao ihany koa satria hatramin'ny androany aloha ny daty ofisialy ho anatanterahana ny fifidianana mbola tsy mivoaka tsy azo hidivirana ve ny firosona amin'izay ianao moa miresaka miaro any génie ao anatin'izay tsotraka izay ny apetraka hoe mifampiresaka mifanantona mba tsy hatonga fa efa hita ny firenena fa efa misy ny aya amina resaka hoe ampandehanana ny fifidianana efa mity hoe ny ary misy azao samy mikikiky na antoko iny samy efa mba miteny afa-tsy ny fitondrana zay normal ny position ny aro an'io faro tandremana ihany koa zany ny ainana azy ny amin'ny resaka hoe misy mission mazava tsara ny resaka génie voafetra mazava tsara sy ny vanim-potaona iasany miantoko an'ireo zavatra ny resahako rehetra teo reo ny dikany raha tsy mandeha manao olo-kendry tsika tsy elehibe mihitsy na ny mpanao politika na ny mpitondra sala amin'ny davida nge rehefa nanao ny adalany dia niteneniny natanina teo masom-bahoaka tsy ny vonony davida natanina fa nitrosina tamin'ny tany izy niaiky tsy fahatomombana n'izay zavatra nandeha nataony dikany nelehibe davida ary nanana firenena natanjaka azo ny construisavana izy ao anatiny zay resaka rehetrarehetray amiko zany azadiny ny fahendrena malagasy dia ny fampiresahana sy ny fanatonana mba tsy hidirana ny anatin'ny ady farany angambany raha ho resahako dia ty ilaina tandremana raha andeha tsika amin'ity resaka fifidianana ty dia ny zavatra hitranga tsy maintsy hiteraka sy tsy ahatoky an'io ny rehetra dia hiditra teteza mita vaovao indray ve vao maika any
ndavaky ny fitsikotsohana ny firenena ary izay mpitondra ho avy eo handova vao mainka problème mankezabe ihany koa ny firenena misaotra toko